Faly miarabantsika rehetra indray tratra izao fotoana manokana izay ianarantsika ny fiainana ao an-tokantrano izao. Fizarana andro fahadimy isika izay ianarantsika indray loha hevitra vaovao. Mialohan'ny narantsika an'izany nefa dia hiara hivavaka isika. Andriamanitra Rainay izay any an-danitro, misaotra anao izay noho ny fitiavanao anay hatrany ka atratraranay izao fotoana izao indray ianaranay io fiainanay eo amin'ny tokantranonay. Tompo malalo irinay raha manatrika izany tokantranonay izany hatrany ianao ary omeo fahendrena izay mba takatra ny tianao mba ataonay ao amin'ny tokantranonay ary ianao nitari-dalananay hatrany ho loha lalanay sy vody lalanay ao an-tokantrano ianao. Fa amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Amen. Ahoana ny fomba ilazako hoe tiako ianao? Mety ime isika, mety itsika isika satria ara-dalàna zany. Satria mety fehezanteny fohy indrindra, mora manao ny teny io? Mora tononona izy io. Fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe tena amin'ny tena izy marina ve no hanononana azy? Amin'ny tena irian'Andriamanitra sy ny atsara sy ny asoantsika marina ve ny hanononantsika azy? Anao antsika dia andinika izany. Tantara kely indray no anombohako azy. Avy niasy Jaona. Rehefa tonga teo am-baravarana izy dia nahita ny vadiny ka namihina azy sady norohany izy. Kanefa tsy namala ramatoa fa dia niataka fotsiny. Lasa Jaona niditra ny efitrano dia nanala ny akanjo mafanany ary nametraka izany, nakopakopany dia nametraka izany teo amin'ny seza teo amin'ny salon. Avy eo izy dia nitsotra teo amin'ilay seza salon ary dia nesorony ny kirarony ary dia nakaina teo izy. Tezitra ny vadiny sady nomonomonona satria nanome korotana tao amin'ilay trano vao nikarakarainy Jaona. Ny alina io rehefa natory izy eo vady, natsotra ny Jaona ny tanany mba hisakambina ny vadiny, kanefa niataka nanome lamosina, nisy fanelanelanana ilay vadiny. Inona ny olana no misy amin'izy roa? Izay zavatra izay no iarahantsika mamahy eto androany. Inona ny olana eo amin'izy roa? Ry hava malala, i Jaona sy Maria vadiny dia tsy mitovy. Tahaka ny mpivady rehetra io, tsy mitovy ao amin'ny fiandohana. Ary eo mihitsy no tsara resahana hoe noho izay tsy fitoviana izay dia mila fantatritsika ireo karazan'olona sy ny karazam-pitiavana misy eo amin'ny olona. Mizara telo lehibe ny karazam-pitiavana ary sy ny fomba faneho-pitiavana. Misy ny olona tia amin'ny alalan'ny zavatra fijerena fotsiny ihany ary maneho izany amin'ny fomba hita maso izy. Voalohany izay, sokajin'olona voalohany izay. Misy sokajin'olona faharoa dia izao, tia miaino izy ka ny fitiavana ao aminy dia raisiny avy amin'ny alalan'ny feo sy ny fihetsika avoaka ny manome feo eo amin'ny fifandraisany amin'ny olona anankiray. Tsaroko tsara indray andro dia nisy namana mpitandrina izay rehefa naheno ny vadiny izay ho vadiny azafady, ny hira tao ambadika tao dia nahateny manao hoe iza re izay vehivavy izay tiako alaina ho vady izany. Ny feo izany nahafahany namantatra ny amin'ny fitiavany ilay vadiny eo. Ny fahatelo dia izao, misy ny olona amin'ny fitiavany dia tia mampiasa ny fihetsika amin'ny fampikasoan'ny tanana ary izay fihetsika izay no ahafahany mahatsapa ny amin'ny fitiavana ka ilainy izay eo amin'ny fifandraisany amin'ny vadiny. Ireo zavatra telo ireo dia mety misy olona tsy manana afa-tsy anankiray fotsiny. Kanefa raha tiantsika ny tena hampirindra ny tokantrano dia tsy maintsy atahoana izy telo, tsy maintsy ezahana ny hampisy azy telo ao an-tokantrano. Mety ho sarotra izany ho ianao, kanefa tsy maintsy atao raha tiantsika ny ahafahantsika
mampita ny fitiavantsika. Ao amin'ny soratra masina dia ahitantsika tantaram-pitiavana anankiray. Tantaram-pitiavana mikasika ny Sonemita sy Solomona mpanjaka. Ndeha ary hanao fanazarana isika, ka isika roa no anatanteraka izany. Ndeha hovakiana ny tononkira Solomona toko 2:412. Jerevana hoe voaraintsika ve ilay fanazavana. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ery voromay lalako ao amin'ny tsefatsefaky ny aram-bato, dia ao amin'ny fialokalofana amin'ny fiakarana amin'ny deza, ao ka hita ny endrikao sy andreny feonao ao, fa mamy ny feonao sady mahafinaritra ny endrikao. Zay zany ny tononkira toko 1:voalohany vakitsika. Amaky toko 1:2 sika, 1:9 amin'ny tononkira toko 2 io. Ny 1:9. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ny tanany ankavia anondana ary aoka ny tanany ankavanany anohana. I Sonemita no miteny an'io 1:9 io. Le 1:412 i Solomona no miteny azy. Andao ary sika andao fanandramana araka fahitandry azy ary. I Solomona inona ny tena miasa aminy amin'ny fanehoam-pitiavany? Ny masony, mijery izy. Dia inona ihany koa? Dia ny sofiny. Sofiny. Fa i Sonemita inona indray kosa ny azy? Ny tanany. Ny tanany. Fikasihana zany ny azy. Eo amin'ny fifandraisana ao am-pivady dia ilaina ny fisian'ireo zavatra ireo mifandimbindimby mba hahafahanao milaza amin'ny vadinao fa manahoana ianao? Tia azy ianao. Matetika tenentsika amin'ny teny fotsiny le hoe tiako ianao, nefa tsy mamaly ny filan'ilay ankilany izany, satria izy mety mila fikasihana, mety mila fahenona, mety mila ina ihany koa izy, mila fijerena, satria ndraindraiky misy olona miteny hoe tiako ianao kanefa manahoana ny feoany? Masika be ohatra. Ary izay zavatra izay no ilaina ao anatin'ny fiaina-tokantrano. Ilaina eo amin'ny fiarahan'olon-dreo. Ilaintsika izay zavatra izay. Dingana faharoa ihany koa dia izao, ilaintsika ny mahafantatra ny tenantsika hoe karazam-pitiavan'inona no ilain'ny tenako. I tenanao io zany mila fantarinao izy io. Mila katsahinao, fahalalanao izany zavatra izany. Ary rehefa fantatrao ny momba ny tenanao, dia ampio ilay miaraka aminao ahafantatra izay ilain'ny tenanao. Izany tsy tenenina amin'ny vatana fa asehonao kosa eo amin'inona? Amin'izay ataonao. Misy teny anankiray izay ambaran'i Jesosy ao amin'ny Luka ao, fa tonga dia teneniko ho vatana ilay izy. Hoy ilay fanambarana manao hoe izay tianao ataonao amin'ny tenanao dia ataovy amin'ny hafa koa toy izany. Izay zany ny zavatra tokony fitsipika sy filamatra aiza ao an-tokantrano tsirairay avy ao. Mila manaiky ihany koa ianao sy manaja fa ny olona dia tsy mitovy na oviana na oviana. Ny Salamo 7:100 andininy 5:5 dia milaza amintsika ny fisiany izay tsy fitoviana izay. Andeke ho vakitsika izay salamo izay 7:300 andininy 5:5 sy ny 6:9. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tenako tsy niafina taminao, fonona tao amin'ny miafinao, ka novorononao hisy endrika tany ambanin'ny tany. Ny masonao efa nahita, na dia fony tsy mbola ary fady aza ao. Voasoratra teo amin'ny bokinao avokoa, ny andro voatendry, fony tsy mbola nisy, na dia iray akory aza. Hitantsika ao anatin'izay teny izay le hoe ny mason'Andriamanitra nahita, ny momba azy manakory fantany sy reny avokoa. Ry havana ho antsika rehetra, totsika amin'ny manokana tadidio fa ny dingana ialana dia izao, misy tsy mitovy ny olombelona, kanefa na tsy mitovy aza ny olombelona dia tokony hajaina izay tsy fitovizana izay, satria nataon'Andriamanitra manao antsika samy manana ny maha izy azy isika. Na izany aza nefa inona ny oarana eo anatrehany tsy fitoviana. Romanina 12:10. Romanina 12
ny andininy fahafolo vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Mifankatiava araka ny fifankatiavan'ny mpirahalahy, mitary lalana amin'ny fanomezam-boninahitra. Eo zany ny zavatra misy. Asiana mifaninitsika, Mifankatia. Ary ny fomba hanehoanao ny fifankatiavana dia ahoana izy? Mitary lalana amin'ny fanomezam-boninahitra. Tsy mitovy isika ary tsy nataon'Andriamanitra tena mitovy. Satria izay no antony namoronany antsika mba hisian'ny fifamenoana eo amin'ny olona. Raha nanao an'i Adama izy dia ahoana ny teny nambarany? Tsy tsara raha irery izy. Andao hanaova koa olona na hoe mpanampy sahaza azy. Tandrify, mpanampy tandrify azy. Zany hoe izay zany ilay zavatra ilaina ao amin'ny tokantrano. Fa mila fantatrao ny fifampitondrana ao anatin'ilay izy dia ilay hoe fifanomezam-boninahitra. Farany entintsika mamarina izao fiarahana midinika izao. Ahoana ny ilazako hoe tiako ianao? Jesosy no andeha ataontsika ohatra. Filipiana 4:7 sy 5. Filipiana 4:7 sy 5. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy manao na inona fampiandaniana na mandrano tena foana, fa mifanetrehan-tena dia aoka samy anao ny nama no mihoatra noho ny tenany. Ny 5. Aoka ho aminareo zao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Izay na dia nananendrika Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fikirana mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra. Andeha hovakitsika ny 5 satria tapaka ilay izy satria eo ny tena fototr'ilay izy. 5. Vakina amin'anaran'i Jesosy. Aza samy mihevitra ny azy ihany fa samy any namany koa. Eo ny tena lehibe indrindra. Eo zany no fototra ilay izy. Somary ndingantsika izy tao anatin'ilay vakiteny kanefa io ny tena fototra ilay izy. Aza manina ozy izy? Samy mihevitra ny azy ihany. Dia ny toe-tsain'i Kristy dia nahitantsika tao anatin'ilay andininy tao izy. Aoka ho aminareo zao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy. Izay tsy natao iny zany ny tenany? Tsy nitazomy ny azy maizy azy. Fa ny isan'ny jerevany ny an'ny namany. Ry hava-malala ho antsika izay mihaino izao fantara sy nanaraka izao. Ny fomba ilazana fa tiako ianao dia ny fiheveranao mandrakariva ilay eo anilanao. Aza ny anao aloha ny voalohany fa jereo ny azy. Mety ho samy hafa ianareo fomba faneho-pitiavana fa saina izao aza mihevitra ny anao ihany fa jereo koa ny an'ny anankiray. Ny olana teo amin'ny Jaona sy Maria dia tsotra ihany. I Maria dia tia zavatra hita maso sy eo ivelany amin'ny fikarakarana. Ary zay zavatra hita, karakarany ao an-tokantrano izy. Fa i Jaona kosa dia inona ny tena tadiaviny? Ilay fikampokasiana sy ilay fitenenana no zava-dehibe any. Ary zay zavatra say, raha tsy mifameno inona zavatra misy, mibanga sy mandrenga ny tokantrano. Koa eto mety manimba tokantrano. Zay mihitsy. Mety hanimba tokantrano mihitsy ny tsy fihazahantsika mamantatra izay zavatra zay. Ka ilay teny voalaza ny vakitsika teo amin'ny Efesiana 4:7 teo no aoka ho saina ao anatintsika satria izay ny saina tao amin'ny Kristy. Aza samy mihevitra ny azy ihany fa ny an'ny namany ihany koa. Zava-dehibe izany. Ary tokony ho izay, tokony ao an-tokantrano mandrakariva izay. Tiako tsindriana koa ilay hoe izay tianao ataonao aminao dia ataovy amin'ny azy. Raha misy zavatra tsy vitan'ilay namanao nefa tianao mba ho raisina dia ataovy aminy mba hivaly aty aminao ilay izy zany. Saotra indrindra. Eo tsy misy hoe mandram-paroviana fa mandram-pifindra n'ilay toetra. Satria tsy ndray andro no andraisana ny fitoetra. Fa ny toetra dia hita amin'ny alalan'ny fijerena, fianoana, fikasiana, fanandramana amin'ny vava mihitsy aza. Dia ireny no miditra tsikelikely anatin'ny vavahady-tsaina ary volavolaina amin'ny fanazarana zay vao tonga inona izy? Zay vao tonga toetra. Ka aza-kivy, aza-ketraka fa ny fahaizana amin'ny teny hoe tiako ianao dia mila arahana
zavatra izy fitsetsika ihany ko izy zavatra zay ko anirariana dia izao ay samiteny hoe tiako ianao isika rehetra fitahinany hoe isika mianakavy andeha isika hivavaka. Misaotra Andriamanitra ray zanaka fanahy masino fa nomenao anay ny fotoan'androany nafahanay nianatra izay fomba fiaina irinao anananay izay. Ampio izay ahijery ny hafa indrindra ny andefy mandranay ny vadinay ary aoka izay tompo tsy hevitra ny ainay ihany fa ny an'izy ireny ihany koa. Meonay ny toetsain'i Kristy ka na dia nitovy aminao aza dia ny foana ny tenany aoka koa izay anafoana ny izaonay foka kosa metraka ny mahizy ny vadinay ho tsara sy ho mendrika home amboninahitra ka tonga ny fiaina tokantranonay eny ho fiainam-piadanana. Izany no vavaka tononona sy angatahana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Miraso antsika rehetra tompoko samotain'Andriamanitra indray. Mandra-pione.